Tafiditra kosa ao anatin'ny fandraisana ny fiaonam-be atapon'ny firenena miteny amin'ny apahana manontolo ny teny frantsay dia nisy ny famelabelan-kevitra no entiny manampaizana vahiny momba ny arôma no karakarain'ny Royal Spirit teto Soarano. Anisan'ny olana hita eto Madagasikara ny voalazan'ireo manampaizana vahiny ireo ny eo amin'ny lalam-piariana vanila. Tafakatra €700 ny kilao ankehitriny raha toka manodidina ny €100 ny teo izany teo aloha teo. Miantso ireo manam-pahefana izy ireo mba hisy ny firindrana sy ny fandaminana eo amin'ny seha-piariana io eto Madagasikara mba hahatsara ny vokatra ho avy. Izay ny amin'ny vaovao fa niompana tamin'ny fifanankalozana traikefa ny fiaonam-be izay notanterahin'ireo sekoly ambony manofana mpiasam-panjakana eto Madagasikara sy ny any Quebec izay notanterahina androany tetsy amin'ny Ibisa Korondrano. Io jerentsika indrindra ny andiliny makasika izay vaovao izay. Ny ministra ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny francophonie ny Quebec sy ny ministra malagasy ny asa-panjakana no nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fiaonam-ben'ireo sekoly manofana mpiasam-panjakana ambony eo anivon'ireo firenena amin'ny teny frantsay izay notanterahana teny amin'ny Ibisa Korondrano androany. Fantatra nandritra izany fa hisy ny fifanarahana eo amin'ny resaka fiofanana fampitandavitra. Ny zava-dehibe voalohany moa zany dia mpatongava madame ministre no Quebec eto amintsika ny fanao zavatra azo asongadina zany araka ny teneny teo hoe dans le monde francophone izy no atsapanay hoe mba misy namana koa teny frantsay satria zareo any amin'ny tany teny misy. Faharoa resaka ENAV sy ENAP zay fanomanana olona ambony zay misy partenariat io ilatsika mihitsy hoe zareo avy amin'ny Quebec zay efa ambonimbony kokoa ny niveaony amin'izany fanofanana zany dia efandray bebe koa efa misy ny fandraisana efa misy ny échange d'étudiants fa mbola misy bebe koa natao efa miresaka sy madame ministre hoe asina les formations à distance zay hita hoe tsaratsara kokoa zay satria moindre coût. Zava-dehibe ary isy fiantraikany eo amin'ny fampianarana ao amin'ny ENAM ny fionana toy izao raha nambaran'ny télé générale. Tena zava-dehibe amin'ny ENAM zay zavatra tapaka eto ho ampitaina mpitondra firenena reo mba ho tafiditra résolution amin'ny sommet. Amin'izay izy misy fitohizana. Fa raha tapitra amin'ny forum tapitra amin'ny formation tsisy tony ny financement dia tsisy tongony ho any ENAM ilay izy. Fa raha tafiditra amin'ny résolution amin'ny sommet io dia zavatra ho resahanato io mba afaka mandondona varavaran'ny OIF atsika afaka mampatsiahy ny fitondrana. Ny sehatry ny fampandrosoana maharitra moa no tena niompana ny tsy fionana androany ity.